definitiva. Rồi. Đây.
Resumindo não ia campo da ia passar para Nápoles, assim, relacionado com o Canadá, o São Diabona, a Toxica, a Pata-Feira, o Canadá, da Santa. Ok, era o sangue na
Jehova mpiandratsana zava-maory ahy mampandry ahy amin'ny amin'itsy izy tolay olo mampianansasatra izy mamelobelo amin'ny fanahiky izy mitaty amin'ny fahamarinana amin'ny anarana izy eny dia mandeha mamaky loasariko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra an'io zaho fa ianao amiko solakasonao sy mitehinao reo mahafatahotra mamelatra latabatra eo anoloko maso ny fahavaloko ianao manositra dia miloloako ianao ny kapoakako feno dia feno entiko fahasoavana sy famindrampona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-trano Jehova andro maro maniry maty fiara Jesosy tompo hialaka eo ambarina azy fijaliana.
isika niaka misaotra ny fianakavia isika fa na dia manjogona tokoa aza maramina dia vitan'izy ireo fandarana eny am-pelantanantsika ireo teny voalahatra ifampahirezana eto amin'ity fampifapahana masina faky teny voalohany eky zao no toko efatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ho fakitsika ny anaran'i Jesosy Kristy aza malahelo fonareo minoan'Andriamanitra ary ino ahikoa ao hatramin'ny raiky misy fitoerana maro raha zany dia fanasa taminareo aho fa andeha ambotra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha ambotra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky andray anareo any andro ka zay toerako le toeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana raha am'izay alehako hoe Tomasy tamin'ny tompo tsy fantatra izay alehanao ka ataony ahoana ny fahafantatra ny lalana hoe dia zao tany zao ny lalana sy fahamarina anakifiaina tsy nisy olona mankany aminareo fa tsy amin'ny anara raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra aminareo tokoa raitra amin'izao dia mahafantatra azy ianareo satria efa mahita azy no faharotoko faefatra andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fafatra fa zaho dia fahatombotra saraty ary efa miakaiky ny andro fiarako efa miady tsara nahatanteraka ny fiazakazako mitahiry ny volona ary sao dia tehirizina ho any sady voninahitra ny fanamarinana zay omeny tompoko tsara marina ho any amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany Dio ray masony tena fahamarina lia mbarakeo soreavana anao hira anankiray
tsy manakesa tena-jako zany ankehitriny amin'izao fotoanany fahafakisana izao eo amin'izay efa nahafantarantsika ny adidy masina ny asa mpitiavana ny fahendrena ny fahavononana fahatsaram-panahy ny fitiavana ny finoana naseo zany mpanoton'Andriamanitra mandao atsika ankehitriny zany raha miaraka taminy sika raha miara-tenona taminy sika raha miara-mirehareha taminy sika ka nahafantatra reo asa sarobidy marobe no tanterahiny teo ny fiainana ny fotoana toy izao tena atsirovatsika fa misy amin'ny fotoana zanak'olombelona tsy mety ho tahaka ny mihitsy tsy afaka hicomprendre zany izy na ny fomba olo na ny fomba olo indrindra rehefa hitatsika fa miratsy fanahy voatahiry maharitra toetra tsara fanahy ao amin'izay tena ilantsika azy ao amin'izay tena atsirovatsika ny lanja dia afonatsika zany ka zany teny mpanao salamo riavaka manao salamo anankiray rehefa natsara izy hoe sika so afaka nypiako reka midatsy fanahy ambiny ka manontany pino amin'ny fantanina tsy hay vahiny ahoana ny fiasan'Andriamanitra ahoana ny tena endriky ny fitiavan'Andriamanitra ahoana ny tena fisehoan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra fantanina mipetraka tokoa amintsika mantokan'izany misaotra ireto fianakaviana manamanjoa nefa sika satria misy valiny fantanina mitsidika miseho amin'izay teny novidin'ny fianakaviana iarahana mandinika ifampahelezana an'io tomoto faharoa toko fahaefatra andiny efa miady
miady tsara na tanteraka ny fiasakazava ny tahiry ny fonona ary tsara ny teny frantsay mandika azy tsotsotra hoe bon combat zay ady tsara resan'ny apôstôly Paoly ndraindray adikany olona vilana hoe miady amin'ny bevoly ady amin'ny fakapanahy mitady fanamasinana ny tena asany fahadosoa kristiana maro mahatonga ny tsy kristiana tsy mety hivavaka mahatonga ny tsy mivavaka raha teo efa tsy mivavaka mihitsy tsy mino an'Andriamanitra satria ny heverina ho ady tsara dia le za manao tabevoly avy ao anaty zany manala ny ratsy rehetra tsy hipetraka ao amiko za lay mampandositra ny tena manala ny tena ao amin'izay vety fa tsy mendrika ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy mendrika an'Andriamanitra zany ny heverina ho ady tsara kanefa raha Paoly no resahana ho an'ny apôstôly Paoly tsy zany ny ady tsara ny ady tsara nambarany Paoly dia izao ny asa ampamirapiratra sy ady tsara no manodidina rehetra ny asa atanteraka famonjena ho an'ny mpiarabelona ny asa hitondrana fampandrosoana ho an'ny mponina ho an'ny nama ho an'ny olona rehetra manodidina ny ady tsara zay ambarany Paoly dia izay esaka rehetra nataony na tsempoka azy mba hananany sasany fahafahana ny ady nataony na niteraka azy mba hananany sasany fifaliana ny ady nandaniny ainy sy ny rondony rehetra mba isiny ny fampandrosoana sy ny fandriam-pahalemana manodidina azy fandriam-pahalemana sy fandrosoana zay nampianarany Kristy ary ao Kristy mahitana azy itsika zay nahalala izao ray aman-dreny malala mahatonandro zao andria matoa andria tsotoaina zao zany dia mahafantatra tsara fa tompon'izany ady masina izany tompon'izany ady tsara zany anisany resaka tena matabity ny fanaovako tamin'ny ray aman-dreny resaka matetika izay niany tao anatin'ny 12 taona miresaka matetika zany mahatsy mba fotoana nahalalako azy fotoana fo zany 12 taona zany ny fiaina kanefa nahitako fahendrena betsaka ka saiko milaza hoe raha loatra ny 12 taona nenirako tamin'ny ray aman-dreny io dia nahazo tombotsoa maro aho eo amin'ny fahalalana eo amin'ny fahendrena eo amin'ny fahangakarana ny tena fiaina zao mba fiteny matetika tanjo pasteur ny vaty ny fananana tao am-pilatananay rehefa nandroso ny asanay tena vadikay ho asa ahitany olona fidinoana volana ampiasainay ny investissement rehetra nataonay dia mikendrenay zany hoe miara-metana samy mahazo tombotsoa-piara fa rehefa tonianao zany tsy zava-mora koa dia tsy mora ho amin'ny fianatsanam-polombelona na dia ho an'ny kristiana zany hoe manana ka ohatry ny mizarany anako tao amin'ny hafa zany mahany azy ary atao isanandro zany hoe afaka izara afaka anome afaka anampy sasany ary zay miaraka tamin'ny ray aman-dreny io inoko maromaro indrindreto zany mahalala tsara miasana zany ala tsara ka miteny eto anio zany miteny amin'izao ray aman-dreny zao miteny amintsika fatatsika kokoa ny hevitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainany zany ray aman-dreny zany mitenenana hoe
mampiolona feno fanofanamaso miam'zay razaotsika rehetra tsy alahelo takany olona tsy manana fanotena malahelo tsika fa lasa izy fa maty namelamamy izy ary sarobidy zany zavatra nataony izy zany ngamba namarina zany tempo zany maro atsika ka ilaza hoe zany izany nahita soa kaminy zany zara tsy teo ny lehilahy io tsy nahazo azy zara tsy teo izy mifaly tsy tateraka kamy fiainana ka atsy fa tsy indrintsika kristiana ary indrintsika kristiana fa fivavahana tsy zay fitadiavana fotsiny masimasina ny tenanao rehefa masimasina ny tenanao dia mikisaka ianao tsy ho fantatrisa misy na tsy fangaro amin'iza misy na omety tsara toy ny hafa ny fiainanao miady masina ianao miosona miady masina ianao tsemboka miady masina ianao mandany satria mahatsiaro ianao fa izany no kristiana zany no maha kristiana zay le kristy na fiananana netsika andriamanitra azy mipetraka tany an-tany tsy nanao hoe za tsidikidiny ny tany hoe faratsy aty an-danitra efa tsara ny fiana fa mifoanany ny tenany nakanetsika ny mpanompo izy na nampitoviana amin'ny olona izy ary efa tonga olona dia nanaiky hatramy fahafatesana mafy teo amin'ny azo fijaleny mafy teo amin'ny olona rehefa tangaty zany miteno azy miteny sisa manaraka manao hoe nahatambiraka ny fiazakazaka mbony moa zany hoe mpandika tsindramandeha tsindro raha atao soratra masina anao fa amin'ny fotoana maro teo amin'ny fiainany dia tiny no maka ohatra amin'ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao ilazany fahendrena ary anisan'ny nanoarany poly atsika olombelona dia olona mpiazakazaka manao compétition na course de vitesse na fanaovana course de fond fotsiny io na marathon io dia miraisy ny an-trano zany ohatra zany netiny lazany ny fiaina zany ary tiany ahatongavany ny mpiainy dia ny fahatsokovana hoe zay tena miazakazaka amin'ny fony ka miangy ny savonahitra zany ny mahazo tena miazakazaka ny mpiazakazaka amin'ny compétition zany any fa ny fatatsika fa na misy aza lekisepo eny ananonany voalohany ny mahazony ary amin'ny compétition maro amin'ny coupe du monde motsika izao raha mitovisa aza ny mpifaninana anankiroa dia tsy maintsy anaovana arbitrage manokana ny lalao rehetra mba ahitana hoe izy no songaty na kokoa tam'izany hazany no lazaina amin'izao azakazaka tenenina izao zany azakazaka zany tsy sepotra rera ary maro ny mpiazakazaka no velon-dalana tsy tonga any amin'ny arrivé tsy tonga any amin'ny fary fa ena tenanenany ena satria manino rera satria manino za rehefa tena mba nahakaka fiainam-pikolon'Andriamanitra tam'izany tsy fahasalamana izy zany misy fotoana tsindra mandeha tsindroa dia mangy eny amin'ny bao no mahazo mamano telefony lasa eny amin'ny bao izy eny amin'ny bao efa anatin'izany tsy fahasalamana tantera mbola natao ao anatin'ny fosiny fanany hatramin'ny ary anisan'izay nahafinaritra sy tena tsy afaky mpapaky ao anatin'ny fiainana ity fiangonana ity sy ny fiangonana andro vitsivitsy taloha zao nafatesana zao na mangasy teny zay
anisan'ny teny mbola fatrasana zay fiangonana atika fidirina aona manaona moa ny fiangonana hatramy farafofona natao tsy mba hoe zaty izy marefareratseraka fa tsy eritseritra ny atsy tsy eritseritra ny alotsony efa pesaky zay nataoko tamin'ny fiangonana zay efa pesaky zay nataoko tamin'ny firenena zay aloha aho mba akaina tsara am'izay tsy eritseritra maheno ary zany atao hoe miazakazaka hatramy farany koa lakosoany izao izy miteny zao a dia tahaka amin'io la mamina raha ravanao passation Timoty dia zanany ara-panahy ka nirahany apôstôly Paoly nitondra fiangonana tamin'ny toerana anankiray. Ary mba ahafahan'ny Timoty manao tsara ny asany dia nampita fahendrena nanome fahendrena ho an'ny Timoty ny apôstôly Paoly. Timoty tamin'ireo efa voasambotra noho ny fivavahana ihany. Efa fantatra fa efa hovonoany mpitondra izy noho ny fivavahana ihany dia zany teneny hoe za efa atondry efa fantatra fa alohan'ny afatesako ny Timoty dia zao no fahendrena ampianaritra anao miady tsara mahatateraka fiasaka tsara ary mba ahafahany zany rehetra zany mitahiry ny volohany. Ingany zany teny zany dra manahatonga atsika rehetra zay fanerasera tamin'izao mpanompon'Andriamanitra ahatsiarina sara tokony zany miady tsara zay mila ady tsara ny firenena ketry mila ady tsara ny firenena ary maro antsika kristiana latsytsika kristiana rehetra olo-pirenenana miady atsika mitotom-bary tondra ady tsara sika ary miady tsara mavary tokony hoe tsy izay iasako any tena fa zay iasako any hafa ampandrosoa firenena sy ny fandriana. Maro nanao mpitondra no kristiana am'izany tokony atsy anovanytsika ho ahy kristiana atsika amin'ny fitondrana ny abidy masina apetrak'Andriamanitra atsika eo amin'ny firenentsika miady tsara iazakazatsika hatramin'ny farany tsy homorakizy na amin'ino na amin'ino zany no azontsika rehetra mahita ny fiadanan'Andriamanitra. Zany ny finoana kristiana zany fankatoavana ny tena kristiana ao fiainany kristiana ary amin'ny farany tsy mijanona ny tantara. Ny tantarany ty mpanompon'Andriamanitra ty tsy vita tamin'ny laty fa rehefa mbola mitozy ny tantara mbola maro ny angolatra mbola maro ny ranomainty molany ny miasany zany mpanompon'Andriamanitra tsy mifarana ny tantara anefa tsy hoe izany koa ka atsoasy dia tsy ho fantatra tsoa fa zao a mitohy ny teny io reavana rehefa mamaky ny teny io nareo aty zay misy fianakaviana satria nosoratany feno ao amin'ny ity fandarany ity ny andiny fafito andiny fafalo am'izany teny zay fanantena ny fanantena kristiana espérance chrétienne ato zay notsika sangatantsika amin'Andriamanitra ka nolazany manao ary zao dia teny izy na ho ahy sady maninahitra ny fahamanina zay mahita tsara marina ho ahy amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoan'io tanteraka ny ny fiakan'Andriamanitra.
Andriamanitra misovanao izay fahatsarona ny zava-tsara-pito nataonao ny fiainana zanak'olombelona raha namela ity mpanomponao ity hivelona nandritry ny enina amby sivifolo taona ianao nasehonao tao ny fiainana na ny fahatsaram-panahy na ny fahendrena na ny zotompo na ny fitiavana ny nama indrindra ny fitiavana anao Andriamanitra sy ny fiangonana ary izay rehetra ny tanerasera-tany dia mahatsiary ny zava-pitony miasana rehetra ka tsy misalasala ankehitriny amin'ny finoana manaitry fa eo ampelantananao fanahy fa enao efa nampanantena hoe zaho andeha ankoatra fitoerana manareo ka izay mino ahy any amin'izay toerako no hitoerany koa. Mahalehibe fanantenana sy mampionona ny fonay fahafantarana izany retompo tsara indrindra ho ka misaotranao izany. Ary ny zava-tsara rehetra nataony ty mpanomponao ty ny asa sarobidy nikelezany ainy biatana ny tety sy tero dia ataonao aharitra eo ny masonay rehetra ho fianarana amin'ny androm-piainanay manontolo fa mahasambatra ho ianao no manome noho no mandray amin'ny maha-olombelonanay nefa tompo dia tsy hainay mionona fotsiny amin'izao satria tianay loatra tsara loatra taminay ity namanay ty ray aman-dreninay ity ka raha esorona aminay izy ankehitriny latsaka ny ranomaso maratra ny fo malahelo mifatatra ny fanahy mameza fampiononana ianao amin'ny alalany fanahinao masina. Jero manokana i mama azavelanao kivy izy ataovy mahay matoky anao amin'ny fiainana amin'ny maha-olombelona moa mety tsy hatakatra izay fitondrana mahagaga ataonao fa ampitombony finoany Andriamanitro mba hahatonga azy ahery amin'izao fitsapana izao ka anekiny fa Andriamanitro mitondra teny ianao ka tsy avelanao lery izy fa efa niarana nompo tamin'izao vadiny malalana izao nandritry ny taona maro teto amin'ny fiangonana sy teo amin'izay tany nomenao azy izy efa mifiainanao fitena sy fanambinana ny fiainan'izy mivady rehetra ataovy ho fiononana feno ho azy izany rehetra zany satria fanehoan-tsavatra mangataka izay le jerenao eto zanaka-manjafiny izy mivady mangaheto koa satria lasa moa ny ray aman-dreny malala kanefa ray aman-dreny nametraka fampianarana lehibe zany ray aman-dreny zany ka ananarehare anam-pifaliana rehetra zanaka-manjafiny rehetra nanana azy dia zany no ataony ho fijoroana vavolombelona naiza naiza aliany na inona nataon'izy ireo ka mba ho tahaka izao ray aman-drenin'izao koa no fiainan'izy ireo feno fitahira feno fanambinana venonao fahasoavana ary ataonao ampy ny fahendrena sy ny fiadanana zareo ny fianakaviana manontolo Andriamanitro fa sambatra izany fianakaviana izay fianakaviana efa nanehoanao ny fahatsarana ataovy mahay mifikitra n'izany fahatsarana izany izay rehetra mbola andalo ny fahafatesana tsy fantatra izany na raha oviana na raha oviana ka ataovy mahay miambina amin'ny zavatra rehetra izany azavelanao tampoka ny fahatongavanao ry tompo ka tsy afaka izay hiteny hoe efa niady tsara na tanteraka ny fiasakasahako mitahiry ny finoana fa rehefa tonga ianao ka tonga ny andronay tonga ny fahafatesana izahay dia mba ho izany teny izany ko no ambavanay rehetra sy apetraka eo amin'izay ahafahany ny olona rehetra mahafantatra miasa mandalovanay teto amin'izao tontolo izay. Mino izay fa hitaratarana amin'ny zavatra rehetra indrindra raha ny tena tanteraka izao aketo tsy fidiny izao ka
ka metraka ny fimankatsika ny soavamarala izay maso eo amin'ny toerana iandrasan'ny fiverenana nahitra ampaherezo meo fotony meo fahatokina mivavaka exemple tianay maraka ambazana mila ampianarany kristina hoe raina isy andriamanitra ho amasinana eny anaranao dia mira faharaiky ambinifolo amin'ny sato hoe ratsy
mitondra hira ho fampaherezana manokana teto tamin'izao fampifafahana izao misaotra ny tendry zava-maneno sy ny mpikarakara rehetra ato-piangonana ny olona sy ny dekona eo amin'ny arom-piangonana dia misaotra manokana na ray aman-dreny président toran'ny fankalazana ny jobiny fitsekeny sy mivady eto mitarika anareo sy ny tena am-piangonana rehetra nataonareo zava-dehibe zany misaotra anareo zay tokony andaikitra ara-panjakana samihafa nanajanona ny asanareo hafa zava-dehibe amin'ny fianakaviana zany ka dia tokony ampaherantsika maro samy soran'ny fianakaviana zany dia nanolotra farahadidy ho amin'ny fiangonana tranofampifarafototra ireo sady mifanomezana raha teo ny antedomasina leanahno tamin'ny izao ray aman-dreny manano zao manolotra fankasitrahana ho an'ny amboara-peo ary manolotra fankasitrahana ho an'ny mpitendry olika isaorana ny antedomasina nataon'ny fianakaviana zao ny fandaminana elantsika ray aman-dreny lehibe loatra ho amin'ny firenena koa itia otronytsika epite misy miaramila ato anolotra mari-panajana amin'ny mari-bonahitra naman'izany ray aman-dreny zany ka rehefa vita amin'ny fotoana dia nareo fianakaviana no angatahana ivoaka voalohany ivoaka ato amin'ity varavaran-ty nareo dia hitsangana ao andrefatranonao angamba ataontsika hoe dapomeratra dia iny enina ny fianakaviana tafavoaka ianareo dia sika rehetra mbola miantry antehany mitondra ny mahafinaritra ny sary ny takela patso mbola mahafinaritra voninkazo elotra amin'ny vono dia ivoaka avy ato amin'ny alanandro izy ireo sika kristiana rehetra dia rehefa lasa ny mitondra ny tranovorona dia ivoaka amin'izay varavarana manandrikatsika avy ivalika ato amin'efa trano ato isika araka izany tsy ho ela loatra akory ny ao ka ndraindray raha tonga sika ka efa lasa ny razana tsy ho gaga akory satria eny amin'ny fasana ny tena anaovana ny prosetra fa rehefa tafavoaka koa sika ivavika ato amin'ny efatrano izay rehetra tsy ho afaka ho eny amin'ny fasana fasa moa fatatsika eny soamanandrarina ny toerana tsy lavitra ka raha misy hoeny dia raisina mpitiavana kanefa koa nefa manana bitsika ka raha tsy amaka tsy metsiny tsy mekolaka zay tsy amaka eny amin'ny fasana no andahitana izy minakano ato andrefatrano ato fefofety dia avy eo samy amonjy ny fiarakoterako fandaminana sika nanavatra fianakaviana fa ato amin'ny partina ambany ato dia mbola misy fiarakodia anakoroa zay azo zay mbola tiandika nefa tsy mbola nahavonina fiarakodia raisina araka izany dia manatona ny fianakaviana nareo amin'ny fandaminana izany somary teritetikely manalatsika ka dia voatena ny fandaminana manokana ny mpitandro filaminana sy sorona eny amin'ny fandrarana ao amin'ny arabio ngatara mpitiavana riavana enareo rehetra na metraka fiarakodia amin'ny voanala mba handeha meloha vetrany ianareo dia analamolona fiarakodia analanay embouteillage de orino koa zany amin'izay niambonatsika teny zany teloketatelyka nalana ka ino fa ho azo vetivety zany marina ny fahazava-dehibe noatretsika eto ka dia ino fa tsy be isy akory zay olana loatra aviaka zany fa mba mesaka fotsintsika anatan'irany zany fiarakodia zany
rehefa vita ny fandraisantana ny fianakaviana ho an'nysoany amin'ny fasana dia iainga ny fiarakodia otronony zay rehetrany ka zao milavana alehantsika fatanitsika rehetra mba voarahantsika moramora zany miala ny faravototsika dia mety nao amin'ny katolika faravototsy mivilytsika ny kafa miazo ny rafiringa makany ampandana rasanama dia mivalitra any amin'ny route circulaire miakavanana zany dia miazo napahibelo fa aveo miakavindray dia makany be tongolo dia avarado avasapito ankapindramamy mahazo soamanitra inany ava sika rehetra mba hita fiadanatoa am'izao apito masina tritsika kitrizao telo sifatato andiny voalohany sy faharoendrika tatapaka ny hevitsy sady olona manaka izay sangasika le ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niatso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo izy no ara-tanteraka sy ampio ary ampitoetra anareo. Amen. Lord,
Antiremen United, Amila Jesus, afaka mvuka vetani na nembudi sini angelina yakana amunza tote vetansi Apakah manato-nato na titsika to? Apakah manato-nato na titsika? Ay, sana ko bakit mo siya?
Betul. Hei. Kau.
là-bas? J'étais en Syrabie et j'ai pas pu voir l'île. Vous la J'irai la prochaine fois. Ouais, on j'irai la prochaine fois. Ouais, c'est quand? Je reviens là-bas le 28, mais quand je sais que tu es très occupé, là, je reviens, d'accord.